Ety tapitendrombohitra ety misy anay tazantsika eto afovoan'ny sary zao ny faritra misy an'ny loharano izay nolazaina tamintsika teo hoe Otaritina midina eny an-tanàna. Asehoko kely fotsiny hoe iny lalana mandeha iny zany zao ilay lalana netiko teo hoe midina dia tonga ery amin'ny faritry ny tanàna ery amin'ilay hoe ametrahana Sinibe voalohany. Dia nieritreretina ato indray tokony hisy Sinibe faharoa eto amin'ny manodidina eto. Raha mbola tratrantsika moa ny amatsiana rano hoe asiana Sinibe koa aty ambanimbany aty, dia mbola asiana Sinibe amin'ny faritra ambanimbany iny. Amin'izay fotoana izay raha ohatra ka hoe feno Sinibe anankitelo avy aty ambony zany dia afaka hipitan'ity tanimbary ity ilay fantsona ary dia tonga ery amin'ny tanàna amoron'ny ampitan'ny tanimbary. Zay moa mbola tetikasa somary lavidavitra ny hoe ahatonga ny rano hatrany amin'iny faritra iny, fa ny zava-dehibe angatahan'ny mponina eto manodidina aloha zany dia hoe ho karakaraina ilay loharano ato ho alehibiazina, somary atao asiana béton zany ho ngezangeza kokoa mba ahafahan'ny rano miangona bebe kokoa, ka tsy hoe raha misy olona anankiroa matsakana sahala amin'izay dia voatery andro elaela indray vao hisy rano azo sasany alaina, satria tsy dia betsaka loatra ny débit-n'ny rano avy aminy. Dia izay zany ny tanjona voalohany. Ny tanjona faharoa zany dia ny ahafahana mametraka Sinibe anankiray voalohany eto amin'ity faritra eto afovoany eto ity. Izay zany ny tanjona voalohany. Manoloana eto Rasolo hono Rasolo, raha fahitanao an'izay eritreritra izay tsy hafa moa fa ny aingavy tetỳ aminareo tetỳ ihany, manao ahoana ny aingany eritreritra, inona ny fanirianareo amin'ny resaka rano? Eny tompoko misaotra anareo nanome fitenenana ary faly miarahaba anareo tonga ety na dia efa ela ary no fahatongavana aty. Raha ny tetikasanay zao hatramin'izay noho ny tsy fananana sy ny manana moa dia tsy nisy, fa raha ilay loharano hitantsika ireo zao no hita haparitaka amin'ny faritra ambany sy tratran'ireo rano ireo hatreny amin'ilay tanimbary dia zava-dehibe ho anay mponina ety ilay izy, satria ilay loharano io bobobobo foana na itsika amin'ny teny zao na lotoana na fahavaratra, ary raha ilay tetikasa tianao dia tianao zay, fa eo amin'ilay enti-manana tompoko tsy misy. Fanontaniana ary hoe raha ohatra ary ka misy olona vonona hitondra ny resaka ara-pitaovana, inona ny fandraisana anjara azony ety amin'ny fokontany atao? Ny azonay atao ngamba dia afaka miresaka amin'ny président zay tompoko, dia afaka mifamory dia manome tanana indray andro, ohatra ny sabotsy, ka dia misaotra anareo amin'izay tetikasa zay fa izay na tena kira indray ve miseho tsy mahay, fa zava-dehibe ho anay zany dia fampandrosoana ho anay ety amin'ny faritra kely ny fokontany na mpanataovana, izay fokontany na mpanataovana faray azy, fa zany hoe izay zany faritra kely, dia sakely tany eto amin'ny boribory-tany na mpanataovana, ka izay no zavatra teneniko tompoko. Nisy eritreritra ny hoe rehefa tonga eny an-tanàna ny rano dia mba afaka manao fambolena kely ny isan-tokantrano, karazana raha ny fahalalana maro azy moa dia hoe jardin potager na hoe jardin isaky ny ankohonana, resaka mamboly anana sy ny ohatr'izany. Manao ahoana ny amin'izay eritreritra izay? Zava-dehibe zay satria raha hitako aty amin'ny toerana misy anay aty zao ny toerana misy anay nefa ny anana vidina amin'ny kilao, ka raha tonga eo an-tanàna io dia faly ny teny anay izao, satria tsy handeha lavitra intsony fa eo ihany dia manondraka anana. Fa raha resaka zaridaina moa hitanareo mambanivohitra anay tsy dia mahaliana anay ilay fambolena voninkazo, fa ilay anana sy ilay vary manodidina kely eo sy ilay ankohonana kely ilay mba hoe manasa lamba mivady aman-janaka eo an-tokotany dia manao zaridaina kely anana araka voalazako teo anana, dia faly be zay. Eny na tsy izay ihany ary fa ireo manodidina anay ireo mety hanao an'izay daholo, na ilay fiompiana vorona ary dia manao kely dobo eo an-tokotany iny lomanosany dia ampy hivelomana sy hiompiana zay. Ohatran'ny voamariko tokoa aloha fa fiompiana ohatran'ny tsy dia misy manao afa-tsy ny omby ety aminareo ety raha ny fijeriko azy. Inona ny anton'izay hoe resaka ilaina amin'ilay resaka asa tany fotsiny ve sa hoe ahoana? Eo amin'ilay resaka fiompiana vorona, eo amin'ilay resaka mamboly zany ilay olona dia lanin'ilay fiompiana ilay zavatra ny an-tsaha, fa zao afaka miompy ianao, fa araha-maso noho n'ilay vary miteraka dia potika ilay vorona ilay fotobary miteraka zany. Fa raha ohatra ny etapony ety tsy izay tsy mitsiririitra toeran'ireo hoe tokony hiompy vorona reo amin'irety rano reto, nefa moa araka voalazako teo ilay enti-manana tsy misy, fa dia tsy vitanareo zao ny rano betsaka.
Marina tokoa aloha fa afaka anaovana fiompiana vorona ety an-tampony ety satria eto zao hitantsika amin'ny sary eto misy dobo. Zany hoe somary niritiny izy ity amin'ny resaka fanadiovana sy ny ohatran'izay. Fa ny zavatra hitako koa zao ohatran'ny mazoto be mihitsy nareo amin'ny fanaovana vary an-tanety. Isan'ny antony anankiray ve zay amin'le hitakinareo an'le hoe mba hisian'ny rano tonga eny an-tanàna sa tsy de mila loatra an'izay le resaka vary an-tanety? Misotro anao nametraka le fanontaniana le vary an-tanety aloha zao amin'izao nanomboka mbola nanao zay de efa hitanay ny fahatsarany fa tena mety ho anay le izy. De zay mba angatahanay aminareo le malala tanana zany hoe mba hanampy anay amin'ny ara-bola ara-kevitra fa ny tany betsaka no vileny fa mainka fa misy an'io rano tafiditra io de efa tsy manana sarotra intsony mitondra lazoara de manondraka isaky ny indroa isan-kerinandro mantsy izy raha vary an-tanety. Hafa le anana hoe tsy maintsy isan'andro zay mba hoe fanirianay raha misy an'le tetikasa ohatr'izao de arahaba soa arahaba tsara fa faly be zay ety na de voazaha rehetra ary no resahanareo fa indrindra fa mikasika amin'ny présidence ny fiarahamonina ety de angamba ataoko hoe raha ny anaty rano de afaka mikopakopaka manao an'izao de manao akisitrika de mipotra satria faly be le fosy eritreretra hoe misy tetikasa ohatr'izao ety ka nisy ohatr'izao zay nitafarina zany le toerana kely ohatr'izao to. De isaorantsika rasolo nanome ny fanazavana fohifohy sy ny solotena ny mpiaramonina tety. Ataoko hoe solotena ihany satria tsy ny famotoana ny androandroany zay nankanesana tety zany hoe ifampiresahana amin'ny resaka fokon'olona fa de izy aloha ny solotena hita teto de izy no nasaina nanazava fohifohy ary izy raha teo koa no tompon'ny toerana misy ny dobo sy ny faritra zay hitantsika amin'ny resaka ambolena eto manodidina eto. Raha tsy diso rasolo ohatrany efa nisy fotoana izy ity ny loharanonao ty ohatrany efa nikitikitihan'ny sinosika ao alainy sa ahoana? Marina zay toko sotranao nikitikity an'izay ary tena adino tokoa zay resaka zay misy fada izy teto de saika ho alainy ty zany entiny ampandehanana an'le jiro zany le herin'le rano amin'ny sinory de eto-po de lasa niady tamin'ny telo de mandraky ny androany tsy tafaverina intsony izy satria ana manokana le izy ny adiko de tsy naka ety intsony satria naniraka azy nakary amin'le Ambohidratrimo tompo hoe eo misy an'le hoe à Paris de eny nareo no afaka maka fa tsy ety amin'ny tanin'olona privé nareo no afaka maka an'izany fa ary efa men'ny commune nareo de afaka eny nareo maka de tsy naka intsony izy hatramin'izao ka hatramin'izay tsy nivadika ety intsony noho le vavabe nataoko taminy satria ana le zavatra zoko miaro an'le toerana. Ia, de isaorana moa zany rasolo tamin'izay fijoroana zay hoe niaro ny fananany manokana aloha voalohany indrindra sady ihany koa azo lazaina ihany koa hoe soa an'ny fiarahamonina satria reto faritra zay lazaiko antsika hoe manodidina eto zay ezahantsika hovatsiana rano reto de tsy aiza no maka ny rano sy matsaka an'izany rano ho amin'ny fiainany andavanandro zany fa eto amin'ity tanin'ny rasolo ity ato amin'ity loharano ity daholo zany no famotoana ny rehetrarehetra ary ato no miainga satria miainga eto ilay rano de mamatsy an'ity dobo ato ambany ato ity ary misy avy eo rehefa avy eo mitady lalana any ambanin'ny tany any mivoaka indray any alavidavitra any. Zay zany ny fandehan'izy ka de isaorana antsika malala tanana sady zay vonona ny anampiny ety am-panataovana ary de mirary indrindra mba ho maro sika ny hanome tanana. Misaotra indrindra tompoko.